amin'ny masolom-bavam-bahoaka moa dia mijery fotony ary manao tatitra eny anivon'ny BNGRC manao tatitra eny anivon'ny commune ary manao tatitra eny anivon'ny ministère amponina zany ny anjara andraikitry ny solom-bavam-bahoaka na zany zany aza nefany tsy mahavita mijery fotsiny fa dia nitondra voatsirambin'ny tanàna kely afahantsika zany manampy andreo trabona manodidina ny 200 tafo ireo dia misy zany ny vary izay nomena azy ireo ao ihany koa ny menaka dia nomena savony sy labsy ihany koa izy ireo dia misy ihany koa zany ny paty ary ho an'ireo ray aman-dreny na zokiolona moa zany dia nomena an'izay karazana botifoty zay zany vonjy vona no nataon'ny solom-bavam-bahoaka fa ny vahaolana maharitra kosa dia anjara andraikitry ny fahefana mpanatanteraka amin'ny alalan'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny BNGRC ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta zany izay tarihan'ny ministera ny mponina izay zany nataontsika androany mbola betsaka moa zany ireo fianakaviana izay mbola tsy nazo izay fanampiany zay sainga natolotra ny solom-bavam-bahoaka amin'ny feno fitiavana zany izy mba ho vonjy rano vaky zany ao anatin'ity orambe mikija sy rano miakatra ity. Lena bele. Aiza lisa zany mipetraka amin'izao? Ny Matezatolo. Ny tranonareo koa zany anisan'ny tratrano rano. Nareo zany tsy mijanona trano fa any amin'ny Matezatolo zany mipetraka. Sany amin'ny fiangonana? Amin'ny atoandro lahy zany manampy azokolisa mba amin'ny firy aminy lahy zany zao? Aiza mianatra? Na dia avy zany ora na dia lahy zany miasa foana ohatra zao hoe mitondra lakana foana? Ie, fa maka impera rehefa tena avy. Tsy matahotra hoe manao accident? Miankina amin'ny équilibre ihany zany fitonjana ny laka io. Miankina amin'ny fahaizana ihany. Dia ohatran'ny hoe frais zany zao? Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tanteraka mirotsaka ny orana amin'ilay ataontsika hoe amin'ny ilainy tantsaha azy satria dia misy loha mbola amin'izao vao afaka manatanteraka ny asa fambolem-bary sy ny fambolena hafa ihany koa satria ny andry an'izany rotsakoran'izany. Ao moa zany nefa mba hoe misy ihany apahany vitsivitsy fa mba miakatra ny vary aloha zany. Raha ny fampalazana aloha zany dia tafiditra ao anatin'ny faritra mena indray Antananarivo sy ireo ataontsika hoe distrika vitsivitsy manodidina atao amin'ny faritra Analamanga zany ao anatin'ny faritra mena satria dia eo ny rotsakorana ary ny rotsakorana moa ao anatin'ireo 20 ora sy ny aorian'ny rotsakorana ireny dia matetika misy fiovana ny avon'ny rano amin'ny toerana maro samihafa. Misy ihany koa ireo ataontsika hoe commune maromaro izay misedra olana amin'ny fiakaran'ny rano ny kamaroan'ny fokontany eo aminy na eto Antananarivo renivohitra io na ny Atsimon-drano na amin'ny faritra Faradrano na any amin'ny trany Anjozorobe any dia misy zany ny faritra quartier fokontany izay rano amin'izao fotoan'izao manomboka eno ihany koa ary tsikaritra le fahasamana foto-drafitrasa vokatra le hoe amaroan'ny rano zany fisasasasan'ny rano tsy eto Antananarivo ihany mety hoe tambo miotsaka ary izay mihitsy no nanovana fanentanana amin'izao fotoan'izao satria adiditsika ihany koa mampampalala vaovao ny na dia eo re ataontsika hoe filazana sy fanentanana ataon'ny anivon'ny BNGC izay isan'ny tokon-draharaha voalohany zany isan'ny manao an'izay fitantanana loza zay
dia manao fanentanana foana isika zany mikasika ny hoe itsirihana ny tafitra no itsirihana ny resaka tamboho ny lakan-drano maro samihafa mety ho tsetsina mazavazavaina zany mba afahandranokorina mba tsy hikioka zany a ny mandidina na ijerena ihany koa ny tany zay mety ahina mety hoe iotsaka zany na misy l'églissement de terrain ireny zany zay mety manimba zavatra satria tsy hoe hitranga mbola tsy nisy zany fa efa nitranga zany ary namozana ain'olona zany na teto Antananarivo renivohitra na ny amin'ny toerana hafa ihany koa mbola tsarotsika tsara mifaritra avo manodididina ny Mahamasina iny zany dia sy Fort Voiron raha ny eto Antananarivo renivohitra zany koa amin'iny faritra varatra Ankatso iny matetika tsy hoe matetika moa zany misy fotoana rehefa tratran'ny orana be misesy ohatran'ireny misy le hoe fikorisan'ny vato misy vato mandrindana zay ary marina aloha fa vita sitsirina ny akamaroan'izy ireny misy efa nandraisana fepetra toy zany koa tamin'ny faritra Mboamangakely iny efa nandraisana fepetra namakinina ny vato zay ahina itera-doza fa zany kory tsy manakana hoe ny tany de ko indrika ihany satria raha ny fisasasasan'ny rano de tena mahery vaika mihitsy ary zay no anaovana trano fanentanana zany ho an'ny olona ny eny amin'ny faritra iva moa indrindrandrina satria ny rano mety amin'ny fotoana irotsan'ny orana izy mbola tsy tonga tokoa ambaravarana fa mety maraparaina ny andro na misasakala izy de efa tonga tokoa ambaravarana ary tsy vitsy ny tratran'izany dia miteraka ny tsy mianatra aloha mpianatra zany ty androany ity rapitso ihany koa raha ny filazana raha tsy diso ny eto Antananarivo renivohitra sy amin'ireo sisiko sasatsasany de anaovana fanentanana foana ary mba hijerena ihany koa ny ankizy amin'le fipetraky ny rano sy ny lalao amin'ireny toerana mety ahina mety hoe tamboho mety hiotsaka na mety trano ihany koa zay mety marefo noho nylay fototra zany eo mba manaovana fanentanana foana ao anatin'le izy satria tsy ny trano ihany tsy ny tamboho ihany fa ny lalana ihany koa zany amin'izao fotoana zao retany rakaraka mampitombo ny orana mampitombo ny fahavoazana eny amin'ny lalam-pirenena indrindraindrindra io moa zany efa resahana foana efa misy ny asa ho atao amin'ny fanarenanareo lalam-pirenena mety vita ao anatin'ny hataona ka hatramin'ny roa taona zany fa ny eo zany mety amboarina fa ny eo simba indray ary ny lalam-pirenena saika rehetra mihitsy ny lalam-pirenena voalohany ihany angamba nefa na zany ary lalam-pirenena voalohany de isan'ny arany toy ny hoe éboulement de miteraka hoe fikondry omaly zao tamin'iny lalam-pirenena voalohany iny ao anelanelan'ny Analavory sy Katonondro Sakay de nisy fatapahana ora vitsivitsy ny lalana vokatr'izay le ataontsika hoe nisy lozantranga noho n'ilay fahasimban'le misy hoe Ambatondramijay zay somary andrefandrefana kelina Analavory zao zany de somary debidebika izy io ary rehefa fotoana ny orana ohatran'ireny de sarosarotra kely zany ny fifamoivoizana eo amin'izany toerana zany noho le hoe abetsaka ny rano zay zany le izy io zany hoe asa maritra ary zay nge le ilaina le fanoja fikojakojany ary taloha moa nisy an'ireny hoe subdivision travaux publics reny zany mijery ny manao travaux de cantonnage manao intervention aingana be rehefa misy zavatra mitranga nefa moa izy amin'izao fotoana zao efa tsy de hita soritra intsony ny fisian'izany subdivision travaux publics teny anivon'ny district maro samihafa reny de lasa miandry foana zany mandeha amin'le hoe misy tsy maintsy miandry appel d'offre ny asa atao sy ny sisa zay zany mahatonga an'le hoe mimitatra ihany ny favoazana nefa tsika tsy de manana ny oety manana firy fa matetika izy tsy maintsy mbola andondombaravarana any amin'ireo mpiara-miombonantoka hoe mba noana arabola sy ara-materialy amin'ny fanatanterahana fikojakojana ny lalana efa tsy resahana tsony zany le hoe route d'intérêt provincial na ny ripy le mampifandray ireo district any anelanelany any miala an'le route nationale zany na ihany koa mandalo any anatina commune ireny zany satria tena presque piste lalatany zany le akamaroany eto moa lalam-pirenena amintsika lalatany ohatra ny RN 32 amin'ny faritra Sofia iny ny RN 9 bis zay miala Tsoromadidy mandeha makany Maintirano mandalo amin'ireo district maro samihafa ao anatin'ny faritry Melaka de lalatany tsy fakahitana mihitsy mampifandray any Morondava mahazo any Manja marabatonga any amin'ny faritry Morombe sy ny sisa reny de ratsy ny lalana fa piste zany nandehanana izany rehetra zany tena mbola ezaka ohatran'izany hoe iosy mandeha makany Vohibe sy Akoro zany tena piste zany lalatany tena betsaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa sairanana goavana zay le hoe mbola betsaka zany ny fanamby tsy maintsy atrehana mba isian'le hoe fifandanjana raha fampandrosoana eto amin'ity Madagasikara ity resahana nosy biennale moa zany faraparanteo fa mba accessible tamin'ny fotoana namainany andro fa asandray izy amin'izao fotoana potrakoran'izao hoe manao ahoana ilay nosy biennale satria efa nisy ny traitement na point noir zay efa mba natao ihany tamin'iny faritry nosy biennale zany de ao izy
ohatran'izany koa tanambo manapotsy de va ao izy zany lalana mandeha tanambo manapotsy zany koa de fa sisisy ny lalana makany am'izany fa manomboka ny laka station mandeha makany tena tsy mivitana fiara tsotsotro zany fa reny le sisisy reny no mandeha ao anatin'izany inona daholo no fitrakan'izany manino zany resantsika tansatsika fotoam-pavaratra io voalohany aloha fandraisantsika omaly ihany le hoe so de tokony hiverenana jerena satria lasa mikorotana zany ny fandaharam-pianarana ny tetiandrom-pampianarana ho an'ny sekoly telo andro amin'ny teny zao tsy mianatra nefa telo andro io zany fandraindray am'le journée des écoles journée des écoles zany ny andro ny sekoly zao raha ny tena marina raha ny fandaharam-potoana de amin'ny herinandro io zany le mety fitsarana io fa manomboka ampizarana ny mpianatra ihany koa ny amin'ny hoe fikajena ny tontolo iainana ny resaka fahadiovana sy ny fidiovana satria ao anatin'ny journée des écoles ny sasany sekoly de hoe manao programma hanadio ao amin'ny toeram-pianarana mikosoka tablio manala reo kisorasoratra amin'ny latabatra sy ny sisy da manadio ny tokotany manambomboatra ny zaridaina eo an-tsekoly ny sasany mety manao an'izany mba andehanana manao an'le hoe école verte reny amin'io nanaovana azy le hoe mba manao mboly hazo na hazo fihinam-boa io na hazo mety ho fakana kitay sy ny hazo ampiasaina amin'ny fanorenana zany tanterana ao anaty journée des écoles samy mba manana fandaharam-potoana fa amin'ny ankapobeny zany izy de hoe fampizarana sy fampianana ny mpianatra ihany koa amin'le hoe fampifandraisana azy amin'ny resaka tontolo iainana na ny environnement ny ao anatin'ny toeram-pianarana zany na le tontolo iainana amin'le mahazatra hoe ny hazo zay manadio ny rivotra sy ny sisa sy ny sisa zay lafin-javatra rehefa lafin-javatra faharoa ihany koa le hoe ny fitrakan'le izy no ny fahabangana io efa nandresahana hoe sao de mba tokony hojerena ihany ny fandehan'io tetiandrom-pampianarana io na ny calendrier scolaire efa de hevitra be io taloha efa ndraisantsika teto mikasika an'le PSE na ny programme sectoriel de l'éducation zany tamin'izany fotoana zany efa nandinihana fa nanaovana atrikasa isa-paritra nakana ny hevitry ny rehetra ary ny hoe tokony tsy hanaovana fandaharam-pianarana milatsaka ao anatin'ny fotoana fahavaratra satria betsaka ny faritra mbola mitsaka rano ny mpianatra vao mahita sekoly mbola mandeha amina kilometatra ny mpianatra vao tonga any an-tsekoly de misedra olana rehefa fotoam-pahavaratra eo ny fiakaran'ny rano fa eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'le resaka hoe misy rano misy voay le voay tena le voay io zany fa tsy le voay amin'ny hevin'ny ankehitriny aty fa le tena voay le biby masika ary efa nisy ny victime atao anatin'izany ary ny rano miakatra moa de efa nisy ihany koa ny victime atao anatin'le satria eo le hoe fohan-drano na teto Antananarivo manodidina teny amin'ny communal Sorara efa nahinona zany vaovao zany eo ihany koa rehefa fotoam-pahavaratra ny varatra moa tsy afaka tenenina hoe fotaka fotony latsaha-potaka le izy de zay le izy hoe latsaha-varatra fa le hoe sa hoe afaka tenenina hoe fotaka fotsiny ve le varatra hoe varatra zany masika mihitsy ny varatra tato ato ry zalahy teo moa le hafanana ngaingana be iny de tena masika maly zao tena napala efako maly moa zany tamin'iny faritra saovan'ny meriny mahitsy iny zany le misy hoe mpivady avy any an-tsaha fa nanao ny asa mandrarà de tondra sarety de ny latsaha-ny varatra efa kaiky ho tonga ny tanàna de latsaha-ny varatra latsaha-potaka zany de le rangano odimandry raha matomba ny ren-doza atao anatin'le izy ary tsy voandroany tsy voazay no nainona ny ole hoe varatra mamono olona tamin'ny toerana sasatsasany teto indrindra fa tia mifaritra voatany zany de tena zany hoe zany rehetrarehetra zany hoe sao de tokony hojerena ihany manodidididina nyty resaka hoe tsy fandaharam-pianarana zany fa ny tetiandrom-pampianarana mikasika an'le izy io anaty fotoana pahavaratra satria misy fiantraikam-goavana de ho avy indray matsy rehefa avy hoe rehefa tsy vita ara-potoana na araka ny tokony ho izy ny fandaharam-pianarana de rehefa tonga re am'le fanadinana ry de mialatsiny satria misy le hoe atao bojobojo le izy satria misy faritra hoe tsy mahavita ny tao-pianarana tsy mahavita ny fandaharam-pianarany ao anatin'le tetiandro voatondro nefa ny calendrier scolaire efa voafaritra meloa be de hoe am'izao ny fanaovana fanadinana zao amin'ny ambaratonga ambany rehetrarehetra hatrany amin'ny lycée zany de any amin'ny mois de juillet vita amin'ny juillet daholo ny examen rehetrarehetra de manam-patonga an'izany nefa ny araky ny nambara teo hoe misy mety hoe ny aléa climatique resaka cyclone na ny resaka ora-pahavaratra eo ihany koa ny mety loza sanatria mitrangafa reny le hoe ahitrano sy ny ohatran'izany reny
de misy hatramin'ny fotodrafitrasan'ny fampianarana hatramin'ny kahie amin'ny bokin'ny mpianatra tavela tao anatin'le izy de misy toerana tsy afaka manatanteraka an'le programma mpampianarana zay voafaritra mialoha noho tsy fampin'ny fotoana eo ihany koa le hoe ny toeram-pianarana tsy maintsy apetranoana trabona zany rehetrarehetra zany mitambatra zany de hoe tsy ahafahana manatotosany ilay fandaram-pianarana araka ny tokony izy satria ny tetiandro mpampianarana amin'ny endriny ankehitriny zany de nizarana 2 volana indimy zany hoe mianatra 2 volana de misy fiatonana kely de mianatra 2 volana de misy fiatonana kely nefa anatin'izay fotoan'izay zany misy ny ataontsika hoe fahasarotana noho ny atony samihafa de zay le izy de hoe ho tonga andreo rehefa any amin'ny farany taona le hoe tsy maintsy ampifanarana satria le examen national de misy tsy vita hatramin'ny farany fandaram-pianarana mety manao rattrapazy ihany fa ny sisa de raikitra indray le hoe mitady résultat le izy rindry dania mitady résultat hoe mba miakatra hatrany amin'izao isan-jato tsara ny vokatra de manomezana endrika hoe nitolotra avitandry amin'ny resaka fampianarana zany tsara mato tsara ny vokatra ary tena hoe ao anatin'le niveau ihany koa ny mpianatra nefa be deabe ny zavatra mety antony politika ao anatin'le izy de mba tsy isin'le hoe examen botro de zay le mampiny adevitra tsara merena sy iverenana sina adevitra ihany mikasika an'io ataontsika hoe fampianarana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra io eo koa mahakasika ny fampianarana fa mikasika ny raha fiarina ihany koa de tena mijaly ny tatsaha indrindraindrindra satria tena vokatra ny faratsian'ny lalana de manampitrotraka ny fikohany ndraika siny de tavela ny vokatra misy an'le produit périssable le hoe vokatra mora aloha mora simba voatabia tafiditra ao anatin'izany ny poma ny poara ny kaki fotoana ny voankazo nefa zao ary ny voankazontsika de le vokatra bio zany hoe tena tsy le mampiasa produit chimique loatra zany ny tena vokatritsika ary tena ao anatin'le hoe mitondra an'ireo hery samihafa hery fanorenana hery fiarovana hery fiasana sy ny tsisa de nefa ny le toerana ivoahan'ireny vokatra ireny ratsy ny lalana rehefa ratsy ny lalana de tavela mipoma zao de misy le combinaison rariny ao Antsirabe faro zany moa zany tena malaza ao anatin'ny poma misy ihany aty amin'ny faritra hoe somary avaratry ny Antsirabe commune Avinano ny Ambano sy ny sisa sy reny zany any Andrakidavaka any Ambobarany Sambaina ny any Tsoatany fa ny any amin'ny Sondariny io tena malaza ho poma de mivadika kely hatrany amin'ny district ny Fandrina ihany koa zany misy commune amin'ny tapany avaratra somary andrefana ao anatin'ny district ny Fandrina de tena manana poma reny le poma mamy reny zany fa taraiky any le poma ardania tsy ny olona nge ao anatin'le izy satria le produit araka nambatsika produit périssable reny zany ny poma tsy afaka tahirizinao ela be zany satria tsy mbola manana an'ilay unité de conservation na fanaovana séchage na ohatran'izany ihany fa ny any zany tonga de tangosana de hoentina any an-tsena de amidy tena hitako mihitsy ny tena ndre mandeha tamin'ny sendra mbananao tamin'izay esenina zany nahitako an'izany hoentin'le olona avy any le poma atao gaboraraka ao anaty sarety le sarety tanamasoandro reny tonga eo an-tsena araraka zany le izy mandeha misy mandanja amin'ny kilao misy mividy amin'ny toko tsitry ny atsasaky le sarety ny lany tamin'le andro tsena andro sabotsy io le tsena de hoe atao hoana zany ty ambiny ty tsy hoentina ody io de efa kotany de tsy maintsy atao variboba le izy de tena hoe tsy mahaliao sarany ny vidiny kivy ihany ny olona miraviravy tanana de betsaka amin'le toerana zay ataontsika hoe nafototra poma tsy voakolokolo na hoe amboly ndre mandeha hoe anao tanina poma ndre mandeha zany kivy ihany ny olona zany koa ny kaki zany fe de azonao eritreretina hoe io de efa miala avy any de efa amboarina daholo ny mpanao kaki moa zany tena mividy an'ireny gazety tota reny andarana an'le izy tsy tonga fa reny de tafiditra anatin'le produit périssable mora simba mora lo de tena kivy ihany ny olona ao anatin'le izy kivy le tatsaha hoe tena satria ny traitement an'le izy nge be deabe na amin'le ody biby inona nefa zany tsy de tena nisy hoe fianany loatra ny vidina ny saran'le izy fa miezaka le tatsaha miezaka ny tatsaha manao an'izay fomba rehetra mba hahafahana zany hoe io nefa fotom-pivelomana io nefa ny fandovana tamin'ny ray aman-dreny tany aloha miezaka de nisy nanatsofoka Artemisia atao tsy efa teny Artemisia zao ny tena vola
de lisina efa tena hoe aloha lany ty fa ny amin'ny Artemisia zany zao ny lalana tonga indray ny Artemisia efa nisy nanokana pahatany betsaka mihitsy ny tatsah tany amin'ny faritra Atsira B2 faritra pahany amin'ny faritra Morony Maniny nanao an'le Artemisia de tsy hita hoe makaiza lizy tsisy nandray teo le vokatra de tarakivy mihitsy le olona niatsana vela ny ery tsisy tokorano niatsy tsisy mpandray zany le mitranga tany zany le mitranga am'le zavatra iainany tatsahana am'izao fotoana zao manampitrotraka moa zany le araka nambara teo mikasika an'ireny le hoe réseau structurant zany lalana ny barage ny fotodrafitafy ny tsena sy ny sisa tsy tafavoaka ny vokatry ny olona zay nge le mila jerena ary zany le resantsika inona ary zany le atao io zany tsy vita amin'ny vavabe na vita ny ahoahoa fa zay le hoe tena andoranga ho jerena zay le hoe tena resaka décentralisation io zany tena hoe ninona n'olona ara-pameny any tsy hitovy mihitsy ho an'ny distrika sy ny faritra tsiraray manerana ny Madagasikara samy manana zay mety hiatony maika am'le ny sasany mety todrano ny sasany mety resaka hoe lalana intercommunal ny sasany mety resaka hoe tsena intercommunal ny sasany hoe andaotsika satria faritra misy vokatra de andaotsika hanao unité de transformation na séchage ho an'ireto produit eto amintsika reto mba tsy malaky ho simba raha ohatra ka tsy lasa ara-potoana le vokatra zany rehetrarehetra zany le misy de eo nge le mahatonga an'io resaka manahirana io ina le resaka manahirana hoe raha vao hoe le décentralisation malaza tsy hinanana satria hoe betsaka ny teknisianina avoaka amindreo zao hoe ivoterana maro samihafa afaka paritaka masahana le commune 5,7 eto Madagasikara raha iparitaka nareo ataontsika hoe olona ny fanina manokana isana ny administration mahaendika zany reo ny vokatra vola mbahoaka nampianarana an'ireny ary namizana fiofanana an'ireny de tena normal be raha mba misy tambiny hoe mba hiverina amin'ny olona mba anao ny encadrement ampandehany any amin'ireny commune sy ny distrika zay ny eviny avy reny zany de zay le décentralisation de ampiarahana amin'ny vola hoe ny vola zany mba tokony any amin'ny fotony any ny tena mba misitraka betsaka zany vola zany amin'ny resaka budget fa tsy any amin'ny central ary zay ngamba mety manahirana ny sasany nge amin'izao fotoana zao satria hitako zao farany teo le misy hoe reto satria ohatrany hoe mivoaka tany amin'ny tranokala amin'ny resaka journal officiel zany izy zavatra raha ny public zany tsisy resaka akinafinafina zany fa hitany rehetra zany na version taratasy zany version papier na any amin'ny tranokala zany de mahita ny olona hoe ave ohatran'izao zany ny karama sy ny tamin'ny karamany reto mpitondrantsika reto de tsy tokony normal be ve zany ve de tokony isy ny solombavam-bahoaka rehefa nisy nanaparitaka hoe reto ny vola resan'ny solombavam-bahoaka de nisy de efa tsitsony lisy efa niova kely fa hoe efa nisy an'io zany teo de hoe ohatran'ireo ave reny zany misy olo-tena-mbahoaka de tena mba misy le hoe redevable lazadiny fa ny vahoaka ny mandohetra andoavana ny tamin'ny karama na karama n'ireny solon-tena-mbahoaka isan'ny rafitra de misy ohatrany tsy tokony hivoaka zany fa manjary manakorotana sainy olo hitany no anakorotana zany fa tsy zoan'ny olona le contribuable ve mahafantatra za zany tena mpametra tsy hoe tsy zoan'ny contribuable zany hoe ny mpandohetra ny vahoaka no mizaka ny fandoavana ny ataontsika hoe valika tsy amboa an'ireo tompona andraikitra zay ataontsika hoe tsakely izy hoe mpiasam-bahoaka nge reny ny vahoaka ny mandohan'ny karama de isy akinafinafina ve ohatran'izany ny zavatra sitrahan'izy ireny tompony public ary zany ohatran'izany zao natao tao amin'ny conseil municipal hoe amin'ny anarany mangarahara de tokony ho fantatra mponina Antananarivo hoe ohatran'izao ny ao anatin'ny règlement intérieur ny vola sitrahan'ny mpanolotsain'ny tanàna rehefa miatrika fivoriana izy satria tsy mandray karama isam-bolana moa ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo de nandeha tao le izy zay zany proposition avy aty amin'ny fanoherana hoe reto tokony atao mazava raha misy ohatra hoe resaka crédit na ohatran'izany solopaladia de atao mazava zany no fantatry ny mponina Antananarivo de tsy lany moa le izy satria zay ve de hoe manakorotana ve zany mieritreritra fotsiny laza marina ka hoe tsy izoan'ny contribuable ve au nom de la transparence mba haialana nge le hoe ve ny olona nge mety mikajikajy zany mety zay ngamba mety manahirana sasany ve zany dania mandrairay etsy any efa dania manana bolodoro manana trano efitra trano vato moa zany fa lazany any avaratra an'lizy trano briky io hoe manana trano vato misy riana de manao kajikajy ny olona efa ny karama raha etsy ny dania ve zany de avitan'izany rehetrarehetra zany de mety zay nge zany manahirana ny sasany hoe aloha tsy avoaka zany resaka zany na de mivoaka anaty journal officiel na de mivoaka anaty journal officiel nge tsy hoe kiafinafina ianao zao raha angataka hoe décoration
de mila mivoaka ny arrêté-na ny décret mamahatra an'izany de any anaty journal officiel aloha diny am'izay nanao manao ny demande any anatiny any amin'ny chancellerie hoe tena ity de mba magnataka de hoe mafen'ny fepetrafenao ny taonanao ny asan'ny faretanao teo amin'ny asa de mahazo any hoe tsy fantatro mahazo chevalier anao mahazo officier anao mahazo commandeur anao mahazo sensisa anao zay nge le zavatra misy de hoe itsika eto zany tena hoe miamitra be mihitsy raha ohatra ka hoe resahana ny mangarara amin'ny redevabilité de misy mety hoe tena tsisy an'izany negativa manjara manakorotana ny sain'ny olona zany fa aloha zany hipirina ho tsy ambaratelo de tsy hainay aloha izy fa tokony misoratra any anatiny raha vao zavatra tsy ambaratelo tokony tsy mivoaka misy soratra mihitsy hoe confidentiel fa de tsisy resaka an'izany zavatra dito-panjakana mamoaka an'le izy sy ny mametra an'ireny da didiko tsara mihitsy tamin'ny andro ny tetezamita hoe reto daholo ny sitrahandro ancien chef d'état manana secrétaire izy manana trano izy manana véhicule de tsy haiko hoe manana fiarakodia izy manana mpiambiny izy reto daholo ny droany toko ty zany miparitaka teny rehetrarehetra eny fa nga zany nisy zavatra miforonina de olona mahita hoe hay ve de ny olona mahita hoe mba normal kosy zaniko mba légitime be kosy zaniko olona mba nysolotena na ny firenena nandritry ny fotoana ohatran'izany ve ny ady ho an'izao ho an'ity finosy ty ve de mbola tokony mba mihoatra an'ireo ara ny zavatra sitrahany de zao le izy lasa ohatran'ny problema be zany zavatra ohatran'izany raha ny hitako zany de hoe nisy moa zany famoahana taratasy hoe fandrosoana hoe diso io fa ohatran'izao ny amba lizy nge zany ohatra hoe manake nisy any le izy fa manazava ny antonantony ity fotsiny ny antony le izy raha nataontsika hoe famoahamba voa teo anivon'ny gouvernement tamin'ny alan'ny mpitondra teny tamin'ny omaly anaraka zany hoe ihany fa andao isotro kely dite aloha mandrapa ary tongasondray ao anatin'ity topomaso ity ireo ango vaovao ny omaly ny androany maraina anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany tranga-piaramonina tany antanambao no sibetany no anisantsika amanomboatsika nyty topomaso maraina ity taolapaty hita teny amoron-dranomasina nahitana taolapatyn'olona miisa 5 izay 10 taolandava ary ny 20 taolana fohy teny amoron-dranomasina tao Tanambao no Sobe ny 17 febroary lasa teo marina fa nomena ny vahoaka tao an-toerana mba ho alevina ireto taolapaty ireto. Ao anatin'izay tranga-piaramonina izay hatrany no anisantsika ny vaovao topomaso maraina ray mpianakaviana iray no voasambotra tany Amboamalaza rehefa saika anararoatra aranofo ny zanabadiny raha ny fanazavana dia efa tao anatiny zany asa ratsy fiaravam-piana izany no ny antso fonjeo ny zaza ary dia eny ny mpiaramonina sy ny reniny ka dia raikitra ny atao hoe fanaovana ny zavatra rehetra tokony atao anatin'izany ka dia voasambotra ny lehilahy izay tsy mena milahatra toa anivy sosina ary manahirana ny zavatra tahaka an'izao ka dia efa any amin'ny tanin'ny filaminana moa ny toendraraha. Mbola mitohatra isika ao anatin'izay tranga izay fa dia mikasika ny orambe izay nisy teto Analamanga no anoisantsika n'izany mponina miisa 720 sy 700 ao anatin'ny tokantrano 500 no tsy maintsy miala ao an-trano fonenany noho ny fiakaran-drano. Raha ny fanazavana dia ny fokotanina Anjezika voaloha sy faharoa Ankasina Andavamamba ary Anosato Atsinanana voaloha sy faharoa tena mizaka ny fiatraikan'ny rano izay irimahory raha toa moa ka vaziny olona dia hoe orana efa niandrasana tamin'ny Novambra izao tonga tia Febroary izao dia misakan'izany aloha zany ny eny ambany tanàna sy ny faritra iva ary miantso vonjy manoloana ny zava-misy. Misy takakely sika ho any ivelany any eo amin'ny lafiny ara-pinoana Papa François namoaka fanambarana ofisialy ny Vatican omaly 20 febroary fa nofoanana lony etsika tokony atrehan'ny Papa Ray Masina François amin'ny farany herinandro fa mbola mitsabo teny izy raha mariana dia 5 andro zay no nahiditra hôpitaly ny Papa François izay efa manana ny taona 20 taona. Eny ary efa tonga ao anatin'le ampahany raisana ny antsonao efa misy antso tonga ty avetrany dia ho raisina miaraba tompoko.
somary mba latsaka kely aloha le radio raha mba mety kely somary alasa latsaka kely fotsiny aha zay tiana olazaina moa ty tsoka resaka tsy famboleazana fanjaka resaka lana sondrano iny maro dia ohatrany tetena tena misy mpitondra fanjaka ary tena soman'ny lalany mpavokoany ary ny atao hoe mijery fahasombany amin'izao tena lalana tsara tarehy le izy dia misomarina ny tany any no tena tany izany dia hoe le mpanan-karenany mihitsy fo eo nareo anamafy no hoe tsy teny anaovana ny lalany na andisan'izany fa lazaina satria misy tomobila lehibe le hoe sisisy ohatr'ohatr'izany reny tena matanjaka izay zany no afaka any fa misy tomobila camion ihany zany no dia any dia ohatrany misy izany le olom-biditra io ary ve zany le toekarena ny karakina sa le fanjakana tsy mandeha tsy manao andizy iny taritsolo mandeha vadyatin'le base tubulaire le base tubulaire atsika zany zalotra tena konika tsy mahita any any fa raha hoe le fanazavana an'izay mikasika momba an'le base tubulaire io dia ohatran'le tena inutile ny famotehana andizy ka hoe ahoana zany ny tena fomba fihetsehan'ny fanjakana na ny fihetsehan'ny vahoaka na fihetsehan'le olom-bovita manoloana amin'ilay faharavan'ny lalana manoloana ilay faharavan'ilay tontolo iainana satria izao tsika manao an'ilay hoe mivarotra kanefa andrava ndray ny efa misy vatana azy izay saka azy ao anatin'ilay hoe faharavany ratsiratsy le fifandraisana kely tamin'ny voalohany fa rehefa voaray ianao zany ho an'le miantso io raha tamin'ny voaray ianao dia misitaka kely an'le radio anao fa lasa mikikika be le izy dia tsy anotsara ndraindray le zavatra tianao ampitena nefa iverina fa tena zava-dehibe mihitsy le mba fampitam-baovao sy mety fomba fahitana ny vaovao ihany koa zay avy any aminao any 5 taona amin'ity ny verenany faleovatena dia isy fampitaovana vaovao ny mpitandro ny filaminana sy ny fampanantenana zany dia isy ihany koa ny logistika hoe fiaramanidina io moa zany tsy tena mbola nylesany hoe tipana karazana fiaramanidina ohatran'ny aona le ohatran'le sesina le mahazaka olona firy 2 enina 5 sa le ohatran'le kaza le 20 iny zao izy zao tsy nisy fanazavana ntsony azo mikasika an'le kaza le kaza zany le fiaramanidina nanao sidina voalohany tany amin'ny taona 2010 niaraka taminanao parade militaire zany amin'le aérien dia tsy amin'ny fankalazana 26 juin dia teo ihany koa nisy an'le tao anatin'ireny raharaha mikasika ny fanaterana fanafody tany amin'ny faritra samihafa tao anatin'ren'le covid reny dia isan'ny nanatitra n'izany ny asa niaraka ny hélicoptère tatao ariana zay tsy nahinona vaovao ntsony le izy dia zany nge le mahatonga an'izy io mba zohan'ny olom-pirenena ihany zay mizaka ny ataontsika hoe na vola trosaina io na vola avy amin'ny hetra vato anatiny io no mba mahafantatra ny zavatra ohatran'ireny zay le hoe au nom du mangarahara zany reny moa zany angatahana fanazavany reny rehefa misy fifanatrehan'ny gouvernement sy ny parlement dia zay eo dia tokony misy ihany koa large diffusion na communication zay ataon'ny tompona andraikitra voalohany misahana ny zavatra ohatran'ireny atao zany mba tsy atompotrany olona miono ny olona ohatran'izany ke zany le resahana atao le hoe miresaka fotodrafitrasy tika miresaka ohatran'ireny dia ohatra flyover anosatony ny resahana foana hatramin'izay dia efa mandeha ny projet efa mandeha ny étude amin'ny fanisana ny trano mety voakitika amin'ny manodidina Nosato ouest sy ny ouest iny andao aloha raisina ny antso manaraka miaraba miaraba tokoa allo miaraba ya miaraba sana matety minany any ndao ary niazy resaka tuliafy momba sikorisaka kely gatany zara za tena midira le olona ny faritra mihitsy za tena eto Antananarivo palika eto Antananarivo raha za tena tsy vongany izay tena maro maninona ny olona mahavita ohatran'ireny tsika dia avatao na mpanohatra na rehefa mety mpanohatra na le moty mpanohatra na le tena mpanohatra milaza azo tena mpanohatra tena tsy ny olona raha zany nareo par rapport amin'ireny
tena tsy jerena le olona dia any any Toliara tena mahavita miaro tany atsika ito amin'le hoe izay nanao an'le baintriny vaska ny moramangy eo patatataty eo olona taloha tena jereo tana 1360 ireo daholo ny zavatra ny andalandalana Mauritius tsika eto tena tsy ara teknika tena paikady dia voalohany fa raha tena hoe fanatanterahana le izy tena tsy izy mihitsy izay ny tena marina izany ny olona tena grave mihitsy tena oza hoe tena zany ny olona rehefa manao zavatra tsy voatery hoe mbola nisy tsy nandrobany io le olona fa miaran-tany miarana safety izy miaran-tany fa itsika ao dia mba ahoana aloha tsika par rapport amin'ny tsinda leo ataotsika tanary ihany ahiko ireo olona avy any Toliara reo hoe niasa nirasana ekatesa tanary zanafa le tena kely any fa izay any zavatra tiany misaotra misaotra zay le resaka hoe ny amin'ny tany fa ngamony tsy voatery ny amin'ny tany ihany dia mametraka fanontaniana io dia ahoana isika mihoatra amin'io ka io zay le izy tafa resaka tamina namana zay namana efa tsy mifankahita ela mihitsy zany efa matoana syndicaliste io isan'ny tena tany amin'ny folo taona 12 taona lasa tany zany tena isan'ny resahana betsaka teto ny basy dia zay hoe tena hoe ahoana ary namana fa tena le résilience hoe résilience zany ny raha nitsika eto le sika resako zany de hoe ny eto Antananarivo hoe tena rano na ao anatin'ny fotoam-pahavaratra orambe fafina tritra ny herinandro firy zay dia tsisy rano 24/24 zany tonga eny amin'ny pompy amin'ny quartier maro eto Antananarivo iray vohitra ny resaka fahatapahan-jiro moa zany dia ohatran'ny hoe fa tandravadika izy dia ohatran'ny hoe normal raha tsy tapaka ny jiro hoe de ny lasaka vidim-pianana tsy fandriam-pahalemana dia hoe tena maharitra ranga miaro-pery ranga le olona eto aty Antananarivo ity ao anatin'le izy dia hoe fa ahoana ary dia za moa za miteny hoe za hoa tsy mahafaka mametsiny tsy ametsiny mihitsy ny olona ny safidy angina ary namana ao anatin'le izy taloha raha isika ny atso manaraka nge aloha miaraba miaraba tompoko manao le salama taty maraimba voty indray ny andray mba hidirakely dia zavatra hafa mihitsy hitanareo le miteny ny filoham-pirenena fa nolona fiaramanidiny filohan'ny tafika tsara dia tsara aloha le izy fa amiko manokana andray matofiloha raha tsy maintsy vidy ihany mba roa rivodina dia mba jerevy le renivohitra Madagasikara mbola tsy ray volana akory fa mbola tapa-bolana latsaka ny orana mirotsaka dia manodidina n'Antananarivo renivohitra efa dibolany daholo ny lalana tapaka ny hazo mianjerazera ny accident be da be andray matofiloha mba jereo fa renivohitra Madagasikara nge Antananarivo mba manatra sainareo tompony andraikitra raha tsy maintsy vidy an'le fiaramanidina ihany mba roa rivodina fa ndray mba anasoavana Antananarivo sy Madagasikara zay zalafa dia mazotoa io ndray zany misy lafin-davatra ohatra an'izao le hoe ao anatin'ny tety satria ny département ministériel rehetrarehetra za tsy hoe hitondra fanazavana ohatra ny endry zareo fa mety fomba fijerako fotsiny le izy hoe ao anatin'ny budget satria efa vita ny budget zany dia samy manana ny azy ministère ka sao dia efa mba tafiditra ao anatin'ny budget an'le ministère kosa le hoe fidianana fitaovana anisan'izany ny logistique dia mety tsy agaga le izy amin'ny lafiny anankiray satria ny ao amin'ny fitantanana ny volam-panjakana dia hoe rehefa zavatra nao vidianana labozia tsy afaka hoe vidy pétrole raha ohatra ary zavatra samy mirehatra ireo rehefa natao hividianana laboziny dia laboziny no vidiana fa fahadisoana le hoe eny alizinge pétrole moa zany io fa tsisy labozia dia nataony pétrole azafady tsy afaka atao an'izany le izy fa rehefa hoe budget dia budget le zay le rehefa hoe itsy le vidiana dia zay ka zany hoe sao dia efa mba tafiditra ao anatin'ny budget an-jareo sa ve hoe ny ao fiadidina azadino fa chef suprême des armées de l'armée ny président de république ka mety sao dia mba budget any amin'ny présidence indray le izy no hoe hividianana le izy hoan'ny mpitandro io moa zany tsisy détail mikasika le izy fa fanambarana ny eno ny fanatanterahana azy any tsipiriny anjarany eo amin'ny mpanatanteraka zany fa mba eritreritra fotsiny ny ahiny zany mikasika an'le hoe ahoana sy ahoana mikasika an'le Antananarivo renivohitra zany io moa zany le fa tsika mbola miverina foana amin'ny resaka décentralisation eo
hoe manana vola tokony isy tany. Raha ohatra koa ny fisin'ireo ataontsika hoe orinasa maro eto Antananarivo renivohitra, dia mbola afaka jerena ihany koa zany le fiaraha-miasa ao anatin'izay hoe inona ny toana mety afaka ataon'ireny orinasa ireny. Matetika ingenao mahita misy an'ireny hoe don et legs ohatra, zany hoe misy orinasa na fondation zay manolotra ino ty izy matériel roulant mety fiarakodia ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Mahita antsika misy hoe don de fondation tsy haiko zao, tsy resaka an'le fondation hafa, mahita misoratra amin'le tomobile eny aloha dia ampiasaina mivezivezy eny anany eny, ampiasain'ny reo ataontsika département na direction na service ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Zavatra afaka jerena ohatran'izany zao. Misy ohatra koa zao ohatran'ny pompier. Ny pompier raha ny tena marina zany raha jerena amin'ny fipetraky ny tanàna eto Antananarivo renivohitra mbola tsy ampy, ary ohatran'ny efa nisy inge ohatran'ny hoe tany amin'ny isaky ny boriboritany tokony misy anana pompier. Ny pompier inge tsy voatery rano miakatra. Ny eo am-boriboritany fahatelo zao efa misy eo Andravoahangy, boriboritany fahaenina nisy eo Ambohimanarina, eria Ambohimanarina, ny eo am-boriboritany voalohany moa zany le eo amin'ny centrale eo Tsaralalàna io zany efa misy ny Foibe eny. Ny eo boriboritany hafa mbola tsisy tokony isy. Eny amin'ny boriboritany fahadimy misy efa ery Analamahitsy, misy boriboritany anankiroa zany zao, ny ao amin'ny deuxième sy ny quatrième. Reny zany zao ny tokony hoe anana ihany koa, satria tsy voatery rano miakatra ihany fa aiahina amin'ny resaka hoe hazo, ny resaka hoe misy accident any an-dalana any, dia manana ambulance ny pompier, dia mba hangaikaingana intervention zany dia tokony isy. Raha ohatra zany hoe any avaradrano ve no mitranga ny loza dia any atsimon-drano ianao zany ao anatin'izay. Zany hoe recrutement zany satria zany hoe volana Mahatsimagilema tsy afenina fa rangaranga manampy anamana Bruto. Raha ohatra marina hoe namana Bruto zany ohatrany hoe hevitra dalany anaty zany hoe tsy maininina. Raha ohatra ka hoe anao an'ireny hoe fampidirana maramila betsaka ireny, manina raha mba ny pompier indray no ampiana. Arak'izay zany kazerina dia pompier indray no ataony recrutement betsaka. Sy tahaka an'ireny manko zao ohatra hoe ny fandriam-pahalemana no tenenina matetika. Indray raha ohatra pompier reny ilaina ihany koa ireny ao anatin'izay. Tena ilaina ka raha tsy diso ange misy fandraisana ihany ao anatin'izy ireny, satria eo aloha zany le hoe effectif hoe misy olona mandeha retraite satria efa feno taona dia soloina. Satria ankoatra amin'ny pompier inge misy an'le hoe corps de protection civile zay manana foibeny eny Ivato, miaramila ireo, dia isan'ny manampy ihany koa rehefa amin'ny ohatran'izao amin'ny fotoanany misy hoe misy ny traboina manavitra ny olona any amin'ny toerana maro samihafa ny protection civile, dia isan'ny manampy an'izany, manana fitaovana izy ohatran'ireny karazana zodiaka kely ireny, hoe karazana vedette zany, na lakana, manana bouise, manana fitaovana samihafa ahafahana mamonjy ny olona. Bref, zany rehetrarehetra zany dia mbola miverina foana amin'le zavatra nyresantsika teo, le hoe ao anatina décentralisation ny olona mety manana zany. Vitsy inge zany ny tanàn-dehibe eto Antananarivo, même région manana hoe voirie, ny voirie service misy, fa hoe fitaovana mifanaiky amin'izany tsy manana. Lasa voatery ohatra zao Morondava dia raha bisadrandry dia voatery tsy maintsy minenitra roa avy any amin'ny Asekinana ny tobilin'ny BNGRC le natoby anatoerany ireny no manao tantsoroka raha fahasanatria ka misy loza ohatry hoe ain-trano ohatran'izany. Ao Atsirabe zao tanàna efa hoe deuxième ville industrielle eto Madagasikara, fa zany zao dia tena isan'ny fahasahiranany eo. Service ny voirie misy, fa ny fiarakodia na ny resaka matériel roulant ao anatin'izany toeran'izany dia manahirana be ny miresaka an'ilay izy. Nefany tanàna ngeza be ohatran'io, non seulement hoe ville industrielle fa dia isan'ny ville touristique ihany koa izy, ny fananan'ireo hôtel thermal zany, na hoe rano mafana ahafahan'ny olona mitsapo tena, fandehanan'ny olona koa rehefa fotoana indray, fa rehefa hoe lundi de Pâques sy Pâques matetika Atsirabe ankoatra ny ampefo zany dia isan'ny toerana fandehanan'ny olona. Dia nefany izany ny accident nge tsy voatery ampiomana miloha fa mety mitranga zany no ny antony maro samihafa, na io resaka fahatapahan-jiro miaka midina io nge dia isan'ny mitera-doza zay mety miteraka court-circuit na kosinaratra, miteraka hitrano. Dia zay le zavatra resahana hoe ny resaka décentralisation misy an'ky le hoe raha ny commune Antananarivo nge zao manana izy direction anankiray, misy an'le hoe fiaraha-miasa, dia ao anatin'izany resaka coopération décentralisée. Ny resaka coopération décentralisée zany reo fiaraha-miasa amin'ny samby vondrom-bokaparitra mety eto toerana io, mety manao amina lalana jumelage io amina tanàna any ivelany any, zay matetika moa reny tena isan'ny nahazahoana ino ty izy fampitaovana. Isan'izany ny resaka pompier, na resaka formation io, na équipement io, matériel roulant ohatran'ny hoe fitaovana ohatran'ny fiarakodia io,
de mahasika matetika moa zany fiarakodia fanampiasain'ny olona tany japonais koa de isy nanao tantsoroka tamin'ny zareo anatin'izany de zay zany reny zany le mila le fihetiketsihan'le eo amin'ny tanàna mpitantany tanàna mba ahafahana satria hoe mba mety misitraka an'izay farafakeliny zay koa ngeny ny antony reny mampikambana antsika am'le vondrom-paritra eo anivon'ny COI eo anivon'ny SADC any amin'ny COMESA au niveau de Afrika mety misy fiarahamiasa mety azahoana indrindra fa anatina jumelage tsy tena hoe ahafahana manainga fampandrosoana makaiza fa farafaratsiny manoloana le mbola fahasahiranana zany fahasahiranana zay amin'ny akapobe no Madagasikara tratran'ireny vondromakapatra ireny de mbola mety mba afaka izy mba manao dombaravarana mba ahafaiza miresaka mba manao jumelage mba hoe tena inona aloha mba tsy de miasa ty aminareo aty ora anga mba mety ampiasainay to fa zay tena mbola mety afaka mety aminay to ny zavatra tony de matetika ny olona manome izy ohatran'izany zao ny commune Lasora misy fiarahamiasa amina commune any ambanivohitra misy association ihany koa any France any de mahazo fampitaovana izy resaka fampandehanana cantine scolaire amina UPP any amin'ny commune Lasora mahazo ihany koa resaka ohatran'izany amin'ny resaka police municipale misy communal moa zany sinsisa zay zany le isan'ny hoe mazava-dehibe an'le hoe ao anatin'le décentralisation de tena akoatra n'le fanresantsika ombeny hoe eo ny ara-pitantanany administration de eo be ary tena miantoka lehibe an'izany ihany koa ny lafiny ara-bola satria rehefa maka constitution nge zao ianao de hoe miaingana ny fotony ny fampandrosoana de inona ara ny fampandrosoana miaingana ny fotony le ny fotony manana nakora ohatra zao resahana hoe loatra resahana aloha base toliara fa za zao miresaka niny faritra Betsiboka district telo mandrafitra azy tsara tanàna maheva tanàna ary kandreo ireo de sady mamboly vary misy vary zany no anakarena resaka rena kibon'ny tany volamena moa zany ny tena resahana fa misy vato hafa koa nge fa volamena ny tena mampalaza an'izany maheva tanàna zany de ireo nefa ny tena hoe manaraka ny RN4 za mino fa raha hoe tsy nivakivakin'ny RN4 zany tanàna maheva tanàna zany tsy hita mihitsy zany nefa ny volamena mivoaka nampalaza an'izany atanimbary zany ao atanimbary zany ny tena hoe ao zany ohatrany hoe tsy enana volamena raha ohatra ka tena resahany feno hoe de mahita hoe inona loatra moa zany ao atanimbary fotsiny lizy de zay le resahana ao anatin'le izy hoe inona zany ny tena mba tambira inona zavatra tena mba sitrahany zay le hoe commune na district manana arena kibon'ny tany zay le hoe misy hoe tambirany de le resaka ristorana zany eo koa resaka hoe redevance ohatran'ireny zany misy zavatra efa faritany lalàna moa zany le izy ohatran'izany koa hoe ireto amin'ny apahany amin'ity fa mandeha isanjato zany ty miverina any amin'le commune ny avin'le izy fa karakaraka zany ianao zao mijery an'ireny hoe reny commune na district zay tena hoe misy vanille moa zao le nisan'le farany teo tany Antala le mitaraina ny reo olona misehatra ny tontolon'ny vanille satria tena hoe totorongana zay tsy izy le izy hoe raha zao fandehan'izao de mety hidina hatrany amin'ny 3,000 ariary ny vanille maitso io moa ady hevitra be zany tamin'ny teo aloha teo zany gouvernement teo aloha tamin'ny ministre teo aloha le hoe andao ferana vidiny la vanille maitso mba hitsinjovana ny tatsaha de polémika be mihitsy satria misy ireo le efa zatra le mba managamin'ny tatsaha reo mpanelanelana sy ny tsisa hoe tsy mety zany fa lasa anti-économique zany mesure zany fa tsika efa nisafidiny lalan'ny fanalalana le resaka fanalalahana ara-toekarena de alao ny lalàna ny tolotra sy ny tinadina ny tsena zany no amaritra ny vidiny la vanille de raha mahita io zany olana be mihitsy ngetrany tamin'ireny tadiditsika tsara le problème le mpamilina bajaj voasavoritaka tany de voaterina aveo moa le izy nanaovana hetsika manokana hoe nomena bajaj izy de nomena akanjo izy de nomena reny zany le izy hoe tena olana be de nefa ny vanille gasy nisan'ny miantoka ny apahany atsasa-manila ny tsena maneran-tany de ny vanille avy aty Madagasikara noho ny hatsaran'ny kalitao ny taux de vanille iny nefa ny farisava moa zany tena malaza fa ny vanille efa région farafahakeliny 7 ka hatramin'ny 12 no mamboly vanille ery Madagasikara atria Sofia, Diana, Sava, Nalanjorofo tonga hatrany amin'ny faritra Nosy misy vanille daholo fa ny tsy mampitovy an'izy ireo fotsiny de hoe ny taux de vanilline zany tsy hitovy satria samy manana ny resaka climat na ny toetany sy ny toetrandro ireo faritra maro samihafa ireo ohatrany hoe tsy hitovy mihitsy ny karoty aty avakina karatra sy ny karoty
any afaritra tsinanana mamboly tsy fatra any amin'ny fotoana tamatavy satria ireo ataontsika hoe misy an'le tetikasa zay nataon'ny tetikasa Ambatofinga dia nanao formation any tantsa mba hamboly an'ireo ataontsika hoe légume tsy hoe tsy mety an'izany any tsy hoe tsy mety poireau tsy mety fa tsy hitovy mihitsy ny tsirona poireau any faritra tsinanana sy ny avy aty faritra vakina karatra sy analamanga zany raha ohatra ka zay ohatra zany koa ny tongolo de zay le zavatra resahany maninona tsika no miteny an'izany le hoe isika ity zany tena ohatran'ny manahirana be ihany resaka le satria ianao nge mahita an'le izy de hoe maninona ary ny olona zany no mibosesika zany amin'izao fotoana zao maheno anao hoe ny arabo ny amboly vary maheno anao hoe ny sinoa ny amboly vary maheno anao hoe ny zao ndray zao maheno hoe ny egyptian ny amboly mangazo eo tao nelanelany teo mamboly katsaka amina velaratany amin'ny grande échelle dôla zany fa tsy hoe zavatra manao resaka zaridaina fa hoe tena amina velaratany dadasika amina des milliers d'hectares de ianao zany tonga saina hoe fa ahoana ary ny olona mahita zavatra mety aty amintsika hoe andoranga any a Madagasikara fa na Madagasikara zany misy opportunité hoe tena misy zavatra mitomasoa ahafahana manao tsy tena hoe business amin'le firesana ankehitriny fa hoe tena fa maninona ny tsika eto zany taloha raha sy nitiantsika miaraba tokoa manao ahoana somary atao ambanimbany kely fotsiny le radio hoe fa tafiditra ianao ndao ao zay le resaka bastilia tany somamanina zao resaka soa de afaka rehefa tena zisy le olona de mienditra ihany majanona fa tena ty resaka amerikanina indray mety hoe sarotra ihany le no maro sarera fa ty resaka hafa mihitsy misy le blanchiment d'argent satria le maina be ny tany de ritra ndrano tapahana lany ny vorona daholo le tongotrao sy alain'ny olona samborototany de otra malaza indray misy ohatrany hoe misy hoe blanchiment de poisson ohatra tondra di haiko maray masena nosy adiovola ty adrano tapahana zay makasitraka ny tena blanchiment d'argent mantsy raha hoe le mécanisme an'le izy de tsotra raha atao amin'ny ambangovangony fotsiny misy ohatrany hoe trafika zany zao mandeha atsokosoko reny zao ohatran'ireo volamena lasa tsy mandalo de tonga ny ivelana izy de rehefa miverina le izy mety misy entana verina tsy fantatro manao exemple fotsiny ohatra hoe friterie voiture d'occasion mety inona koa re zany tsy fantatro sy zavatra importé avy any importé indray le izy avy eo miditra normal izy miditra douane le izy tonga eto Madagasikara de ohatrany hoe miditra normal de amidy tena tena hoe manaraka circuit ara-dalàna mihitsy de mivadika volany madio ohatrohatra zay zany raha ohatra ka hoe atao amin'ny ambangovangony le hoe resaka blanchiment d'argent zany hoe zavatra mivoaka tamin'ny zavatra maloto de diovina tany le hoe miditra indray ny entana amin'ny endriny hafa de amidy amina circuit normal de mahazo vola madio ianao ohatrohatran'izay zany raha ohatra tsy hoe le izy mandalo hoe inona atao hoe vola maloto ohatrany hoe misy charbon tsinitsinika hoe maloto ny charbon na misy menaka fa hoe sanatria ohatra hoe mécanicien hoe tsy misy idira mécanicien aloha le izy hoe zay mampaloto an'le vola fa zay fotsiny le izy hoe nisy fanondranana tsokosoko ohatran'ireny le manondrana sokatra inona koa hoe bibilava reptile tsy haiko misy an'le baobabanain zany le hoe reny le mandeha de avy eo izy mitondra entana verina aty mety fitaovana an-dakozia io mety ordinateur io mety télévision io téléphone io sintsisa de tonga eto izy mivarotra indray de mahazo vola izy ao anatin'le izy de ohatrany hoe normal eny ary mbola manana fotoana indray tsika mbola ahafahana mandray ny antsonao raha ohatra anao efa voninao de ho raisina ary miaraba tompoko Allô. Manao ahoana tompoko? Manao ahoana? Madame Tonga Teatra Manal. Manal. Maly moa zany boka le diky tsara misy rangy amin'ny Champs-Louis. Hoe voasazy telo taona tranonay de tiako tenenina le any somary azafady tsy manapaka somary mahalatsaka kely le radio na miala lavitra kely zay Allô. Io efa mety ka mety de le sera madama any amin'ny Facebook sy notr'izany miteny hoe gadra telo taona de manizingizina amin'le hoe ndraiky ngelony zany le olona samy teny zao anabavina nanatrika fitsarana tsy naiky an'izany nita atsokosokony seny zany io olona io misy
fifidianana io a tsy niditra tamin'izany izy ary sekriany seni zany de tao amin'ny fitsarana tsy nilaza ny tao amin'ny fitondrana ny solotena fitondrana tsy nasany teny kory fa ny avocat no ny teny le adresse IP ale namoaka an'le mpivalim-pifidianana ty avy any Canada efa mazava tsara zany a fa tsy meloka io olona io fa amin'izao fotoana izao moa ny votsy lasa mainty ary mainty lasa fotsy ny fitsarana eto amintsika zany a efa tsy maleo tena de ny mampalahelo anay fianakaviana de ny seramada de manielo efa karazana diffamation publique zany atody miady amam-bato izahay niezaka fotsiny izahay zany a mba hanala an'io anatanay io farany zava-misy amin'izao fotoana de ny marina zany de voatindry tsy avela iseho marina mampalahelo zay enary misaotra anao amin'ny fianakaviana moa zany no mitondra fanazavana teo mikasika ny fisaotran'ny fitsarana tamin'ny omaly tsy asitsika commentaire betsaka zay fa legitime be le zavatra resan'le olona mety mampifandray an'izany izy zao misy an'le hoe misy ifandraisany tamin'ireo zavatra hoe saika hitranga teny amin'ny arup saika tonga atao amin'ny le pavé saika ho atao tetsy amin'ny motel zay nisin'ireo syndicat niaraka tamin'ireo hoe vovonana na vondrona politique sy ireo ancien parlementaire zany hoe membre tamin'ny conseil supérieur de la transition sy ny congrès unité des amita ve zany satria fantatra zany zao satria ireo voakasika mihitsy no nazona ny vaovao fa hiatrika fitsarana amin'ny fahavalo amby roapolo volana zany hoe amin'ny herinandro ambony io amin'ny herin'ny androany zany amin'ny herin'ny anio ireo syndicaliste rola dia ny mpitarika ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga sy professeur Avelurina Samy Grégoire zay filohan'ny CCS Antananarivo dia hiakatra fitsarana indray amin'ny fahavalo amby roapolo n'ity volana ity de horatsika moa zany misy ifandraisany ve zany reto sy le hoe misy dossier fo de rehefa mba antany moa hoe mety gagy zay raha ohatra ka tsy nietsika le dossier fa zay zany le zavatra misy zany zao am'izao fotoana zao zany resaka hoe ao zany misy ny interprétation hoe resaka fahampanginana zay moa zany izy hoe ahafahana muselé hoe mamliran'ny Samuel ina liran'ny Samuel ry Sam marenina aloha marenina aloha marenina aloha fa tsisy esana moa le izy ary am'izao fotoana zao zany ty le resaka manankorotana saim-bahoaka ty tena ohatra voambolana mandeha be mihitsy indray le izy hoe rehefa ahoana tokoa moa le izy hoe ny olo-pirenena sy ny contribuable fona resantsika hoe manana zovy izy azo ny vaovao rehetra de ny zo vaovao rehetra de amin'ireo fantsona maro lafy no azoana zany de rehefa mba miakatra ihany ianao zany de ny lalam-panorenatsika de mame zo ny olo-pirenena isitraka ny vaovao maro lafy ary ny mpitrandraka vaovao dia tokony mahazo le hoe fahalalahana hitrandraka ny vaovao amin'ny loharany vaovao maro samihafa ary tsy tokony hosakanana amin'izany izy de zay ny izy hoe raha zavatra mivoaka eny anatin'ny trano responsabilité an'le olona ve moa zany raha ohatra ka hoe misy an'ity eo no mivoaka any de zay ngy izy zany samy misy an'izao eo zany no mivoaka any de zay ohatra zany zao tsika zany miteny hoe hiakatra fitsarana zao reo syndicaliste rola amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana de ahoana de zay ary lisika ka nga io misy afaka ny ohatra ny sanatry ve zany hoe zany ndray zany zao vaovao zany de resantsika zany de zay fotsiny lizy ange da aloha raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba tompoko allo manao any aya unao mba misy fanontaniana ke unao raha ngaty sotodatsonte Ukraine tongany akamantatra sotro misy publication zay tsy aiza nanao alisy fa sendra nandalo teo ambany masque de hoe ny fonctionnaire sy ny mpitandro filamina ve tompoko mba afaka ino moa tovitovy azany le resan'le olona zany de hoe mety hoe fahadisoana ve raha mba hoe miteny an'izany ohatra de tsy haiko zay mananana ihany mahita folo mihitsy ny lela vao miteny tsy mipiditsony amin'ny lafiny anankiray hoe za tsy afaka amin'ny zato tsy mametsy mihitsy ny olona safidy angina satria ohatra zany resan'le olona zany ngely izy hoe tena ndraindray ary volamena ary lasaka rotamby zany ngely izy
zay kely zavatra manainany fa ny iverena kely satria ohatra ny actualité be le resaka milina ny arena kibantany am'izao fotoana zao fa raha efa misy antso aloha de ampidirina ianao de mba resahana kely ny zava-misy miaraba tompoko miaraba tompoko manao any rehefa mandeha moa le izy le atoko politika le faninana tany ivel'ny tanàna zany faninona ka efa mivoaka any moa le izy le atoko tany zany le inona resy navoaka ny fitsara hoe tsy manaiky zareo le iromara fa hoe izy na resy doatra misy anafahafabiara hoe raha tsy mananona vahoaka de misy atany lesaka hoe isa raha moandrika zany hoe de manahoana le anina am'izany de re amin'ny sasany manao fifiketsehana koa samborana le rehetra mitsania ohatra lasa misy fandrahona zany de farasika moa araka ny tenile olona teo de manaiky tamy misy fanjakana de misaotra tsika eny ary ingy le fandraisantsika hoe somary nasay ratsiratsy tena nahoaly am'izao fotoana zao mikasika ny serasera momba ny resaka bastuliar io satria lasa mivoaka miditra zany le izy de na ny olona ary mametraka fanontaniany faharoa samy fitrandrahana ihany natao rehefa nisy déploiement na resaka logistika ngeza be mihitsy natao tena somamanina fitrandrahana volamena ho ataon'ny sinoa de nisy hetsy-bahoaka teny nisy mpitondra am'izao fotoana zao isan'andray anjara atao anatin'izany de mety tsy nitohitsony le zavatra tena somamanina volamena ny teny de zay zany le hoe resaka ohatran'izay fotsiny zany anaovana fampità zany mikasika an'iny fa miresaka hoe za zao mety mianao tsika any tsaiky borisy randrena solo le ministra 3 andro teo amin'ny de misy an'le hoe lovainjafy iny zany le anazy arena lovainjafy mana projet mihitsy izy vitany anaty boky le izy zany hoe ohatran'ny ahoana hoe raha am'ireo karazana arena kibantany misy 3 ndray am'ireo fotsiny ingeo izy de efa ahafahana matava voaka n'ity Madagasikara ty amin'ny fomba ohatra zao zao de rehefa mijery tokoa ny ianao zany hoe ireo firenena aty Afrika fotsiny manana arena kibantany zany Namibia zany firenena kely aty Afrika ao Namibia zany de isan'ny mpamokatra diamondra maneran-tany mitovy any Afrique du Sud, Angola sy ny sisa fa zany ao misy an'izany tena hoe zany capitale kely ny diamondra manana uranium akory zareo fa ny tena hoe isan'ny manana revenu zany hoe vola raha hoe tsy njara isam-batan'olona efa mihoatra ny moyenne an'ilay ohatra ny aty Afrika zany ohatra ny Namibia ny Afrique du Sud moa zany efa io tany Libye marina fa tamin'ny andro fotoan'androny Muammar el-Kadhafi tany ngiry dani tonga de hoe noho ny fananany resaka arena ambany tany indrindra fa ny pétrole tonga de hoe maimaipoana fitraboana maimaipoana ny fianarana ny olona hoe ny tanora vao hoe roso amin'ny fanabadiana de raha aty amintsika izy de mety hoe doty zany tonga de iny manaraka azy eo mba ahafahany manomboka ny fiainany de tonga de na ny fitoram-panjakana mihitsy hoe io de io zany nareo de ampina de mba alefandray nareo zany ao anatin'le izy zany ny olona de tsika raha aty amintsika zany zao raha jerena reo arena be tsy hita pesipesiena na ambany tany na ambony tany ny eny abakabaka fa tsy resahana tsony satria tsika manana atao le crédit carbone manana reo ataontsika hoe tena hoe spécimen mihitsy zany le izy tsy fahita eran'izao tontolo zao zany hoe tena na ny zava-maniry na ny zava-mananaina na ny biby mandady na ny vorona na ny tsisaka sy ny tsisa de tena aty Madagasikara de eo ny arena ambany tany tsisy eto na ny offshore le ranomasina ao anatin'ireo nosy manodidin'ireo zany mikasika an'le hoe solika na ny aty tanety satria etsy amin'ny Sakaranga de efa miboboka avy any ny entona fandrehatra ridani de raha zany rehetrarehetra zany nandeha zany horaisiko am'le miilany ohatra ny hoe rano tovozana zany de efa mitoboka fa feny loatra reny le ataontsika mivoaka tsokosoko reny de tena hoe normal be zany raha ohatra ka hoe ny fandehanany eny amin'ny CSB de tokony tsy andoavana sara na raimbolanjara tokony gratuit zany ny accès amin'ny resaka amin'ny fanafody any amin'ny resaka fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy tsika zany vao 30 millions tokony gratuit zany
ny resaka fianarana moa zany faresana fa gratuit mandoa vola kely azafady zany hoe gratuit mandoa vola le eny amin'ny fampianarana na fanjakanara ande misy zavatra tena eny misy zavatra zakain'ny ray aman-dreny ihany ny ampandehanana any reny de ditra hoe gratuit mandoa vola ihany zany le nefa raha ny tokony ho izy raha zany arena nanatsika izany de tena tokony gratuit ny resaka fahasalamana ny accès amin'ireny gratuit ny accès amin'ny resaka éducation mandrapatonga any amin'ny tsaiko faramba hoe mahavita collège zany mba gratuit daholo zany rehetrarehetra zany tokony vita andragnazy zany marina fa ny fizarana kit scolaire ary plutôt fa eny kit scolaire de ohatrany tsy tena misitraka an'izany daholo le mpianatra firetsy tsy haiko efatretsy ve izy zany zao sa firetsy iny any amin'ny ambaratonga fototra de zay zany lizy hoe tena ahoana ny fitantanana an'io e ireo resaka ressource mba tena hoe isy fiatraikany mba sitrahany tena le vahoaka satria tsika eto zany de tena za hoa tena mba ontsa ihany tena satria afaka ray volanao de atsiaro ndray tsika ny tolom-panafahana sy ny 1947 hoe tena inona ny zavatra nanesika an'ireo mpiray-tandrazana zoky ray aman-dreny tamin'izany fotoana zany amony tena latsaka ny rà nafo ny aina rava fananana sy ny sisa zany hoe tena hoan'ny taranaka faramandimby de nefa zany zao le za tena hoe tena ohatrany tonga saina ihany aloha zany danio anatin'le izy asa aloha raha ty antso manaraka ty raha misy zavatra homary ary mikasika an'izany na hoana miaraka salama satria dia inetsika sy misindroetra efa indriana sy kateraka anamorona tosy araka ny tian'ny stotra mary ramatoky satria de raha iteny ianao ny zavatra marina de mivoaka ny fahampisambolana tiana tonga zany de hoe ao anatin'ny taona vitsivitsy de efa hiditra amin'izany ato hoe kijadona tanteraka tsika satria ny mpitondra de efa tsy io sy teneninao fa de efa nyteniny ihany lenona sy arahana mianaikantsika malagasy zany hoe mbola mety amintsika ve zany zao zany ny fidirana zany atao hoe jadona ataony tokana sy olobitsy satria de tena nampifitondina vahoaka zany tsy avy mahazo miteny tsony ka isika malagasy misy tairina amin'izay zavatra zao hoe mety amintsika ve hidirana amin'izany jadona araka ny zava-dietriketra mpitondra zany de ny hevitra manaraka koa orina zeny hoe resaka titantsika ny firenentsika de efa ho lasa ny vahiny satria de ny olona ny vahoaka malagasy mihitsy ny loahana toerana misy azy de tavina ny fomba rehetra ny angalana ny tanana dian'izany zany de hoe mitovy amin'reto indiana porosy tany amerika sika afaka taona vitsivitsy fa de vahiny no anjaka eto madagasikara kasa izany le zavatra rehetra zany de mbola hoekentsika no ataony tonga mety tonga eto amin'izao fotoana ka de manisy malagasy zany tonga saina sy hotaitra amin'izany zavatra mitranga rehetrarehetra samihafa rehetra zany indrindra moa fa ny falafosan'ny mpianana resaka sakafo sy ny bazona ny karama ohatra tombony amin'ny fiasana ka de mirasotsika rehetra de mba tonga saina ny zavatra rehetra tsika malagasy amin'izao zavatra mitranga zao rasotsika rehetra solapetsaka eny ary tsika ny ohatra ny efa tonga saina efa tonga saina ihany fa olona ratsika ka rehefa de efa ny ela be mihitsy ny teny hoe malagasy tonga saina miaraba tokoa manao eny ary tafiditra finaritra zala finaritra eny tompoko aiza ndray zao misy an'izany le mandrava moro zany tady mandrava sarotra zay le mandrava moro ohatran misy mahita boatra babila zao makasitraka zay le hoe zava-misy daholo zany resahanao zany mandrava mora mandrava sarotra manahirana be moa le izy ka efa manan-javatra ho resahana angamba mpiaino manaraka ndray ho raisiny anao miaraba manahoana nareo de manahoana ny mpiaino manahoana ny hitako problème atsika ny ataorina ny teteza mita tamin'ny andro ramana sy tompolara tsy mandrava nofoanana lay fampianarana ny tantsaha sy ny vahoaka indrindra tany sekoly any resaka toe-karena sy politika
tamin'ny androny tokola raha tsy mandray fa nisy zany hoe voatoeka zany a vomerany toekarena tany nisy zany a isika anio a dia manomboka anaovany sinoa kolo teneniko mihitsy ny any sinoa tompoko a dia manao nouvelle forme de colonisation, manao fanjanahantany amin'ny endriny vaovao ny sinoa ary ny tena fotony fanjanahantany raha toekarena dia reto maka matière première any amin'le tany voazanaka ary mivarotra ny produit fini any amin'le tany voazanaka io. Ny sinoa dia manao an'izay mihitsy izay fomba na colon zay ny ataony sinoa, maka ny matière première any amin'ny tany anankiray ary mivarotra produit fini any amin'le tany io. Ary ny loza dia zao, ny produit fini amidy ny sinoa eto a sy avy any Chine dia produit fini mauvaise qualité farany ratsy, ny qualité farany ratsy zay ny mameno ny tsena gasy. Ary manomboka alain'ny sinoa zao am'izao fotoana zao matière première gasy, ohatra amin'izany a titre sapin alain'ny sinoa eto aondrany any matière première anke zany ary tsy misy valeur ajoutée. Anisan'ny mahafaty ny tany mahantra koa ny tsy fisiana valeur ajoutée. Inona moa le valeur ajoutée dia zao a rehefa manangana industrie ianao dia tokony transformena ao amin'ny taninao ihany a ilay matière première mivadika produit fini dia zay elanelan'izay a misy ny atao hoe valeur ajoutée. Nananao an'io any tiako zay no natonga ny hoe nisy topoala tany Antsirabe sy mana tany Tambatava fa saingy nopotena tanteraka mihitsy a nefa reny a mitondra valeur ajoutée ary mampidi-bola be ho an'ny fanjakana mampanoso firenena. Dia za mba mieritreritana ihany tsy haiko raha tsy fantatry ny fanjakana sy mitombo zany a variana mihitsy manko hoe misy mpandraraha sinoa mba fambolena ho ny tonga eto dia asa hiaka tany 4 000 hectare indray zany ny sinoa amin'io satria sy tonga ho azy eo a. Ary ny tena zava-doza amin'ny sinoa dia maka tany a. Za tena manafatra ny gasy mihitsy aza mba mampanofa tany na mivarotra tany amin'ny sinoa fa tena zava-doza zay maka tany reo a. Dia nataoko sangisany izy ty fa nakany tsena sena olana be zay dia varina mijery le zavatra midy le mpivarotra eo hatramina ceinture vita sinoa, la heriny nanaovan'le olona vita sinoa, ny ceinture nanaovako koa vita sinoa, ny kapako vita sinoa. Dia ny vidisia meto mbola madinitsinina koa le izy dia ozy hoe hay hatramin'ny varo aniko ty zany a vary vita avy any Chine. Dia sangisangiko nalevako tana Facebook farany nataoko zao le namana teo hoe andeha navatra to vavy sinoa koa ngamba hoaranga ty alaina vady a matry hoe zao zaka ka sinoa daholo rehetrarehetra io ako jereo andreo hatramin'le haingokaingo ohatrany volamena fort reny vita sinoa daholo e. Dia mandanana tsenany nareo 90% vatany a produit sinoa ary mauvaise qualité, tena manao nataony colon mihitsy io. Dia samy tompoko mieritreritro dia zay ihany koa ny antso farany ny teny sinoa rehefa atao veloma. Ny veloma dia falifaly malagasy nahazo vona zay miarahana manao aniny ina re ao anatin'ny fifaliana tsikitsiky zany fa tezitra fa ilana ihany tsika na dia atao aza hoe raha norana ve ny voananga no anarana ambo zany isy zany no anarana ambo po hoe ahoana mon'ny olona zay ny le hoe tena mba mila manao tsika dia miavaka amin'ny hafa tsika iny tena miavaka mihitsy iritedelona moa ny miran'iny ry samy hoe tena miavaka ianao nga misy Madagasikara koatra nyty nositsika ity tsisy malagasy oatra tsika zany eran'izao tontolo zao raha hoe miponina fa maninona tsika ny tsy maintsy ho zany hoe orakofan'ny olona amin'ny aniny ao fa hoe mila miavaka sika zany ao anatin'ny zavatra atao e tsika tsy voatery ifanaina ianao hitovy amin'le hoe anao zavatra mitovy amin'iny olona fa tsika raha nga manana ny antsika hafa mihitsy